dia faly miarabantsika malagasy tsy vaky volo indray a manaraka ity fandaharana manokana ity lazalazana ny manodidididina ny fifidianana ary faly miarabanao ihany koa namana andro vola Razafindralambo. Ya de faly miarabanao namana Nambinina faly miarabantsika vahoaka malagasy tsy vaky volo a mijery ity hainao manjery ity amin'ny zao fotoana zao. Eto ampanombohantsika namanandro vola Razafindralambo de tia metraka indray amin'ny vahoaka any an-tokantrano any hoe mbola tsy tara ianao io zay manaraka ny fandaharana manaova kajikajy tsotsotra indray fa haneo eto izahay ny voka-pividianana amin'ny 22 régions. Eo ihany koa ny asehona eto ny fijoroana vavolombelony ireo vahoaka izay nisafidy ny laharana 520 izay mangataka nisy ny fahamarinana amin'ny amoana ny safidiny ka manodididina an'izay no zavatra ifampiresantsika eto namanandro vola Razafindralambo manodidina izay fahamarinana zay so misy azonao ambara namanandry. Ya ny azo ambara namana Nambinina dia tsotra ihany hoe ny raha zavatra irahantsika mahita amin'izao fotoana zao de io voka-pifidianana zay avoaka ny seny zay ataontsika hoe feno osika feno alatra dia tsy hoe kena mihitsy io ny antony de tsotra ihany namana Nambinina hoe ny marina tsy maintsy apetrakatsika eto amin'ny firenena. Inona marina moa le hoe marina, iza le marina? Ny marina de ny safidiny vahoaka malagasy tsy vaky volo de ny candidat numéro 25 Marka Ravalomanana. Inona no mety anton'izay? Ny antony mety anton'izay de tsotra ihany hoe raha jerevantsika ny voka-pifidianana zay efa navoakantsika farany teo dia mitarika amin'ny isanjato alavitra de alavitra amin'ireo toerana zay ataontsika hoe be mpifidy indrindra eto amin'ny firenena ny candidat numéro 25 Mandriamato Marka Ravalomanana. Dia zay indrindra le hoe tsy maintsy apetraka amin'ny fahamarinana namana Nambinina ary zay fametrahana amin'ny fahamarinana zay dia isika rehetrarehetra isika malagasy tsy vaky volo no hiaraka ametraka an'izay. Zay ngamba le izy namana Nambinina. Napikely zay ngamba namana Yandry le fahamarinana avy aty amin'ny reo vahoaka izay nitondra ny fijoroana vavolombelona zay hoarahantsika rehefa avy eo dia misy any amin'ny andanina ny laharana fahatelo amby folo ireo pombazy eny anivo Fokotany eny anivon'ny district eny de efa misy sahady izay mandihy tsy afatavony ngamba raha zay no malaza azy hoe azony ny fahombiazana izay zavatra izay nefany de mifanohitra am'ilay fahamarinana tadiaviny avy ato amin'ny laharana 520 namanandro vola Razafindralambo manohitra ny fahamarinana zay satria nahoana mitarika sy manomana ny saim-bahoaka hanomana sady angamba karazana hoe herisetra zay efa nisy nataon'izy ireo ny alohan'ny fifidianana sy nandritra ny fifidianana izay tsy eken'ny vahoaka malagasy maro anisy io herisetra ampiarina amin'ny vahoaka raha tsy teny afa-tsy reny hoe karazana fampisehoana fitondranandian'ny jatovo andeha anakorotana any amin'ny birao fantatsambato ohatra fotsiny zay ny fandrahonana ireo olona izay manaraka ny laharana 520 izay miatra amin'ny tanora eny anivon'ny fiarahamonina eny hoe ianao rehefa tsy nifidy anay fa nandresy ny laharana 520 teto amin'ity Fokotany ity mba hahafahany izy ireo mampiroso mampatahotra de misy karazana herisetra ankolaka sady efa mipetraka any amin'ny fiarahamonina any hoe ity paka laharana 520 ity maka laharana 720 izay zavatra zay no andrasa vahoaka malagasy ijorony maro anisa am'izao hoe apetrao ny tena fahamarinana takiny ny vahoaka malagasy indrindra ireo ny fidy laharana 520 fakry ngamba namanandro vola hoe ny laharana 520 no safidiny maro anisa arak'le fantenenao teo hoe eto amin'ny faritra be mpifidy amin'ny faritra be mpifidy ao anatin'ny 22 régions de miara manao donda-tabatra manao don-tsofina amin'ny namana rehetra hoe famaninina no tadiavina ambolena herisetra sahady ny fanehoanay ny hevitra hoe ny laharana 520 no mitarika manerana ny Madagasikara mihitsy aza. Ya tena marina be zay teninao zay fa ny tena ataontsika hoe zava-doza namana Nambinina de le ataontsika hoe fizaram-bola etseroa ataon'le candidat numéro 13 alongamba tonga de tsorona ohatra zay le izy ary le fanodikodinana ny safidiny vahoaka malagasy betsaka tokoa namana Nambinina na ny ataontsika hoe message am'ireny Facebook reny na ny ataontsika hoe antso marobe avy any am'ireo namana avy any amin'ny faritany any hoe ahoana izy ty to ny akamaroan'ny vahoaka malagasy de mahatsikaritra
ny hoe fangalaram-bato ny fifidianana ny safidiny zay zavatra zay de tena tsy hoekeny ny vahoaka malagasy de eo mihitsy namananambinina mahatonga antsika miteny hoe alô avoaka amin'ny marina ary io marina io tsy maintsy apetraksika raha atsika mametraka izy io dia etotsika de sahatsika mihitsy no miteny ho an'ny tompona ndraikitra ao amin'ny seny ao dia ho hitatsika eo moa zany hoe inona sy navy no zavatra ho ataotsika am'ireo seny ireo ndahoany ho raha antsika aloha namana iandry ny voka-pifidianana isaky ny région amin'ny 22 région de ianao any atokantrano atsoina ijery ary anaraka hoe aiza no faritra be mpifidy amin'ny 22 région iza no mitarika ny laharana fa 520 no mitarika amin'ny faritra be mpifidy ka andao raha antsika aloha izany voka-pifidianana amin'ny 22 région zany namana iandry vola raha safindralambo ndao ary voka-pifidianana ho an'ny faritry aloatra mangoro barao pifidianana 159 tamin'ny 790 no nazahoana vokatra 770 faingo 710 isanjato 14,59%. voasoratra anarana 920 sy 7 62266 tamin'ny 3 sy 4 492 843 faingo 920 isanjato 14,66%. nisan'ny mpifidy 717 sy 3 34 457 ny vato manakery raika amin'ny 7 sy 3 sy 3 33 691 ny vato azo ny kandida larana fadimy am'roapolo sy folo sy dimanjato sy valorivo sy rayal 18590 dimapolo faingo valoambin'ny folo isanjato 55,18%. ny vato azo ny kandida larana vatelo ambin'ny folo raika amin'jato sy dimy arivo sy rayal 15101 420 faingo roa amin'ny valopolo isanjato 44,82%. voka-pifidianana ho an'ny faritry amorony mani biro pifidianana 370 no azahoana vokatra tamin'ny 820 sy 773 bureau de vote sur 888 valo faingo roa amby roapolo isanjato 8,22%. ny voasoratra anarana 970 sy 307 sy roal 24376 tamin'ny 4 amby 7 sy 707 sy vial sy roetsy 297 894 valo faingo valoambin'ny folo isanjato 8,18%. nisan'ny mpifidy 5 sy 900 sy 2 sy rayal 12 625 ny vato managery 5 sy 900 sy 2 sy rayal 12235 ny vato azo ny kandida larina va 5 4 am'zato sy 5 5154 roa amby efapolo faingo 3 isanjato 42,13%. ny vato azo ny kandida larina va 3 raika amby valopolo sy 7081 fito amby 5 faingo 7 amby valopolo isanjato 57,87%. voka-pifidianana ho an'ny faritry analanjirofo barao pifidianana 7 amin'ny 5 sy 1065 no nazahoana vokatra 5 faingo 5 isanjato 5,45%. ny voasoratra anarana 7 am'zato sy 3 30184 amin'ny 7 sy 3 sy 3 sy evatretsy 433 enina faingo 7 isanjato 6,97%. ny mpifidy raika amin'ny 20 am'zato sy 3 sy rayal 13181 ny vato managery 3 amby 5 sy 700 sy 2 sy rayal 12853 ny vato azo ny kandida larina fa 5 amby 7 sy 2 2419 valo ambin'ny folo faingo 2 amby 20 isanjato 18,82%. ny vato azo ny kandida larana fa 3 ambin'ny folo 4 amby 3 sy 700 sy rayal 10434 raika amby 20 faingo 2 ambin'ny folo isanjato 81,18%. voka-pifidianana ho an'ny faritra analamanga barao pifidianana 5 sy 200 sy 3275 amin'ny 3 sy 500 sy 3593 no nazahoana vokatra raika amby 7 faingo 5 isanjato 91,15%.
ny voasoratra anarana 3,7 1 752 403 tamin'ny 7,7 sy 9 1 906 399 raika amin'ny 10 faingo 2 isanjato nisan'ny mpifidy 7,7 sy 892 928 ny vato manakery 7,5 sy 9 sy 875 257 ny vato azo ny kandida larana va 5 amby roapolo 7 sy 300 sy 4 sy 9 sy 524 390 7,5 faingo raika amin'ny 10 isanjato 59,91%. Ny vato azo ny kandida larana fa 3 ambin'ny folo 7,5 sy 700 sy 10 sy 350 867 7 faingo aotra 10 isanjato 40,09%. Voka-pifidianana ho an'ny faritra Androy, pro-pifidianana 9 amin'ny 7,9 no nazahoana vokatra aotra faingo 7,20 isanjato 0,69%. Ny voasoratra anarana 4,20 sy 2084 tamin'ny 1,30 sy 4 sy 1 sy 314 031 aotra faingo 9 isanjato 0,66%. Nisan'ny mpifidy 7,70 sy 1097 ny vato manakery 5,20 sy 1085 ny vato azon'ny kandida larana va 5,20 7,20 sy 467 3,20 faingo aotra 4 isanjato 43,04%. Ny vato azon'ny kandida larana va 3,20 7,20 sy 618 9,50 faingo 9,10 isanjato 56,96%. Voka-pifidianana ho an'ny faritra Anosy, pro-pifidianana 9,9 266 amin'ny 2,7 872 no nazahoana vokatra 3,50 isanjato 30,50%. Ny voasoratra anarana 5,70 sy 9 sy 106 075 amin'ny 7,20 sy 7 sy 7 sy 4 sy 289 297 enamtelopolo faingo 7,20 isanjato 36,67%. Nisan'ny mpifidy 9,7 sy 7,7 47 446 ny vato manakery 2,7 sy 7,7 45 942 ny vato azon'ny kandida larana fa 10,20 fito sy 500 sy 7 sy 17 507 valomtelopolo faingo 1,20 isanjato 38,11%. Ny vato azon'ny kandida larana fa 3,20 5,30 sy 700 sy 28 435 1,20 faingo 7,20 isanjato 61,89%. Voka-pifidianana ho an'ny faritry Betsiboka, pro-pifidianana 3,70 73 amin'ny 7,30 sy 438 no nazahoana vokatra 9,20 faingo 7,20 isanjato 16,67%. Ny voasoratra anarana 9,20 sy 9 sy 26 amin'ny 6 sy 9 sy 9 sy 3 sy 136 609 7,20 faingo 2,20 isanjato 19,12%. Nisan'ny mpifidy 2,70 sy 2 sy 12,192 ny vato manakery 9,70 sy 7 sy 11,996 ny vato azon'ny kandida larana va 10,20 900 sy 7,606 3,20 faingo 4 isanjato ny vato azon'ny kandida larana va 3,20 7 sy 300 sy 4,390 9,30 faingo 4 isanjato 36,6%. Voka-pifidianana tao amin'ny faritra Atsimo andrefana, pro-pifidianana raika amin'ny 10 amin'ny 4,20 sy 700 sy 1744
no nazahoana vokatra 2,92%. Ny voasoratra anarana 7 sy 22 tamin'ny 7 sy 551 837 efatra faingo aotra ray isanjato 4,01%. Nisan'ny mpifidy 7 sy 7 9359. Ny vato manakery 7 sy 9118. Ny vato azon'ny candidat larana 5 sy 1678 7 faingo efatra isanjato 18,4%. Ny vato azon'ny larana fahatelo 7440 raika amin'ny 20 faingo enina isanjato 81,6%. Voka-pifidianana tao amin'ny faritra atsimo atsinanana boro-pifidianana 30 amin'ny boro-pifidianana 3,723 no nazahoana vokatra 3,5 isanjato 3,25%. Ny voasoratra anarana 7 sy 3 sy ray alina 13239 amin'ny 5 sy 7 sy roa alina sy 3 hetsy 329 585 faingo aotra roa isanjato 4,02%. Nisan'ny mpifidy raika amin'ny 5,981. Ny vato manakery 7,750 5,890. Ny vato azon'ny candidat larana fahadimy ambropolo 2368 efapolo faingo roa isanjato 40,2%. Ny vato azon'ny candidat larana fahateloambinifolo roa ambropolo sy dimanjato sy 3522 7 faingo valo isanjato 59,8%. Voka-pifidianana ho an'ny faritry Bongolava boro-pifidianana 222 amin'ny 1 sy 511 no nazahoana vokatra 3 faingo efatra isanjato 43,44%. Ny voasoratra anarana 1 sy ray hetsy 101 141 amin'ny 7 sy 3 alina sy roa hetsy 231 307 3 faingo 3 isanjato 43,73%. Nisan'ny mpifidy 5 sy 7 alina 50 325. Ny vato manakery 7 sy 7 sy efatra alina 48 869. Ny vato azon'ny candidat larana fadimy ambropolo 2 sy 9 sy 3 alina 36 682. Ny vato azon'ny candidat larana fahatelo 7 sy 2 sy ray alina 12 187 efatra ambropolo faingo efatra sivifolo isanjato 24,94%. Voka-pifidianana tao amin'ny faritra atsinanana boro-pifidianana 114 amin'ny 1 no nazahoana vokatra 7,20 isanjato 7,80%. Ny voasoratra anarana 9 sy 5 alina 55 986 amin'ny 7 sy 7 alina sy 10 hetsy 577 149 7,70 isanjato 9,70%. Nisan'ny mpifidy 3 sy 3 sy 3 alina 23 693. Ny vato manakery 3 sy 3 sy 3 alina 23 036. Ny vato azon'ny candidat larana fadimy ambropolo 5 sy 7 sy 5,325 3 faingo 12 isanjato 23,12%. Ny vato azon'ny candidat larana fatelo 12 sy 7 sy ray alina 17 711 7 faingo 20 isanjato 76,88%. Voka-pifidianana tao amin'ny faritry Boeny boro-pifidianana 156 tamin'ny 7 sy 814 no nazahoana vokatra 7 faingo 12 isanjato 19,16%. Ny voasoratra anarana 2 sy 3 sy 9 93 122 tamin'ny 2 sy 7 sy 7 alina sy 7 hetsy 368 492
4,20 isanjato 24,60%. Nisan'ny mpifidy 7,7 sy 3 alina 37,049. Ny vato manankery 7,7 sy 3 alina 39,017. Ny vato azon'ny candidat larana fa 5,20 9,5 sy 500 sy 5,000 sy ray alina 15,656 7,13 isanjato 40,13%. Ny vato azon'ny candidat larana fa 3,20 2,20 sy 300 sy 3,000 sy roa alina 23,361. 7,10 faingo 7,20 isanjato 59,87%. Voka-pifidianana ho an'ny faritry itasy pro-pifidianana 3,30 sy 733 tamin'ny 3 sy 833 no nazahoana vokatra 1,20 isanjato 91,28%. Ny isan'ny mpifidy tamin'izany 7,7 sy 2,000 sy 7 alina sy ray hetsy 172,429. Ny vatona anakiry 3 sy 700 sy 4,000 sy 9 alina sy ray hetsy 168,803. Ny vato azon'ny candidat larana fa 5,20 tao itasy 4,20 sy 500 sy 3,000 sy 2 alina sy ray hetsy 123,624. 3,70 faingo 4,20 isanjato 73,24%. Ny vato azon'ny candidat larana fa 3,20 7,70 am'zato sy 5,000 sy 4 alina 45,179. 4,20 faingo 4,70 isanjato 26,76%. Voka-pifidianana ho an'ny faritry diana bro-pifidianana 7,10 am'zato 158 amin'ny 2,20 sy 822 no nazahoana vokatra 7,20 faingo 2,20 isanjato. Ny voasoratra anarana 4,70 am'zato sy 2,000 sy 4 alina 82,174 amin'ny 4,20 am'zato sy 3,000 sy 3 alina sy 3 hetsy 333,164. 4,20 faingo 4,20 isanjato 24,66%. Ny isan'ny mpifidy 4,20 sy 3,000 sy 3 alina 33,086. Ny vato manakery 2,20 am'zato sy 2,000 sy 3 alina 32,142. Ny vato azon'ny candidat larana fa 5,20 tao diana 4,70 sy 4,000 8,096. Manome 2,10 faingo 7,20 isanjato 25,19%. Ny vato azon'ny candidat larana fa 3,20 4,70 sy 4,000 sy 2 alina 24,046. 4,70 faingo 1,40 isanjato 74,81%. Voka-pifidianana tao amin'ny faritry matsihatra ambony pro-pifidianana 3,10 sy 200 253 tamin'ny 7,20 am'zato sy 1,128 no nazahoana vokatra 2,20 faingo 3,70 isanjato 22,43%. Ny voasoratra anarana 7,70 sy 500 sy 5,000 sy ray alina sy ray hetsy 115,577 tamin'ny 4,70 sy 300 sy 5,000 sy 2 alina sy 10 hetsy 525,376. 2,20 faingo aotra isanjato 22%. Ny mpifidy dia 7,20 sy 4,000 sy 10 alina 54,029. Ny vato manakery 7,20 sy 200 sy 2,000 sy 10 alina 52,229. Ny vato azon'ny candidat larana fa 5,20 7,70 sy 300 sy 5,000 sy 2 alina 25,399. 4,20 faingo 3,20 isanjato 48,63%. Ny vato azon'ny candidat larana fa 3,20 3,0 sy 700 sy 9,000 sy 2 alina 26,830. 1,10 faingo 7,30 isanjato 51,37%. Voka-pifidianana tao amin'ny faritry menabe pro-pifidianana 8 na 8 tamin'ny 2,30 sy 732 no nazahoana vokatra 2 faingo aotra 5 isanjato 1,09%. Ny voasoratra anarana 3,20 sy 500 sy 3,000 3,623 tamin'ny 7,20 sy 5,000 sy 4 alina sy 2 hetsy 265,049. 2 faingo 7,30 isanjato 1,37%. Nisan'ny mpifidy 3,20 sy 200 sy 1,223. Nisan'ny vato manakery 10 sy 200 sy 1,210. Ny vato azon'ny candidat larana faha
dimy amby-roapolo 80 sy eninjato 618 raika amin'ny dimapolo faingo aotra fito isanjato 51,07%. Ny vato azon'ny candidat larana fahatelo ambin'ny folo roa amby sivifolo sy dimanjato 592 valo amby efapolo faingo telo amby sivifolo isanjato 48,93%. Voka-pifidianana ho an'ny faritry Iorombe birao mpifidianana raika amby roapolo na 21 amin'ny valo sy efajato 408 no nazahoana vokatra 5,20 isanjato 5,15%. Ny voasoratra anarana 5,30 sy fitonjato sy fitoarivo 7735 amin'ny 9,20 sy dimanjato sy 3,00 sy 10 sy ray hetsy 153,566 5 aotra efatra isanjato 5,04%. Nisan'ny mpifidy efapolo sy sivinjato sy roa arivo 2940. Ny vato manakery roa sy valonjato sy roa arivo 2802. Ny vato azon'ny candidat larana vadimy amby roapolo roa ambin'ny folo sy arivo 1012. Enina amby telopolo faingo roa ambin'ny folo isanjato 36,12%. Ny vato azon'ny candidat larana vatelo ambin'ny folo sy folo sy fitonjato sy arivo 1790 telo ambin'ny faingo valo amby valopolo isanjato 63,88%. Voka-pifidianana ho an'ny faritry Melaky birao mpifidianana valo amby roapolo amin'ny efatra amby telopolo sy efajato 434 no nazahoana vokatra enina faingo dimy amby efapolo isanjato 6,45%. Ny voasoratra anarana valo amby dimapolo sy valonjato sy telo arivo sy ray alina 13,858 amin'ny roa amby epolo sy roanjato sy efatra arivo sy roa alina sy ray hetsy 124,262 raika ambin'ny folo faingo dimy ambin'ny folo isanjato 11,15%. Ny isan'ny mpifidy telo sy dimanjato sy dimy arivo 5,065. Ny vato manakery telo amby telopolo sy telonjato sy efatra arivo 4,333. Ny vato azon'ny candidat larana vadimy amby roapolo roa amby zato sy arivo 1102 dimy amby roapolo faingo telo amby efapolo isanjato 25,43%. Ny vato azon'ny candidat larana vatelo ambin'ny folo raika amby telopolo sy roanjato sy telo arivo 3231 efatra amby fitopolo faingo fito amby dimapolo isanjato 64,57%. Voka-pifidianana tao amin'ny faritry Vakinakaratra birao mpifidianana telo amby dimapolo 53 tamin'ny valopolo sy eninjato sy arivo 1680 no nazahoana vokatra telo faingo dimy ambin'ny folo isanjato. Ny voasoratra anarana 7,dimapolo sy telonjato sy dimy arivo sy roa alina 25,359 tamin'ny efatra sy valonjato sy efatra arivo sy telo alina sy valo hetsy 834,804 telo faingo aotra efatra isanjato 3,04%. Nisan'ny mpifidy raika amby efapolo sy dimanjato sy roa arivo sy ray alina 12,541. Ny vato manakery 7,70 amby zato sy roa arivo sy ray alina 12,199. Ny vato azon'ny candidat larana vadimy amby roapolo tao Vakinakaratra valopolo sy dimanjato sy valo arivo 8,580 fitopolo faingo telo amby telopolo isanjato 70,33%. Ny vato azon'ny candidat larana vatelo ambin'ny folo sy ambin'ny folo sy eninjato sy telo arivo 3,619 sivy amby roapolo faingo fito amby enimpolo isanjato 29,67%. Voka-pifidianana tao amin'ny faritry Sava birao mpifidianana telo amby enimpolo sy roanjato 263 tamin'ny fito amby roapolo sy arivo 1027 no nazahoana vokatra dimy amby roapolo faingo raika amby enimpolo isanjato 25,61%. Ny voasoratra anarana enina amby fitopolo sy dimanjato sy valo arivo sy ray hetsy 108,576 tamin'ny roa amby dimapolo sy roanjato sy arivo sy fito alina sy telo hetsy 371,252 sivy amby roapolo faingo dimy amby roapolo isanjato 29,25%. Nisan'ny mpifidy fito ambin'ny folo sy fitonjato sy roa arivo sy efatra alina 42,717. Ny vato manakery sivy amby enimpolo sy fitonjato sy arivo sy efatra alina 41,769. Ny vato azon'ny candidat larana vadimy amby roapolo roa amby fitopolo amby zato sy enina arivo 6,172 efatra ambin'ny folo faingo valo amby fitopolo isanjato 14,78%. Ny vato azon'ny candidat larana vatelo ambin'ny folo fito amby sivifolo sy dimanjato sy dimy arivo sy telo alina 35,597 dimy amby valopolo faingo roa amby roapolo isanjato 85,22%. Voka-pifidianana ho an'ny faritry Sofia birao mpifidianana valo amby fitopolo amby zato 178 amin'ny valo amby roapolo sy eninjato sy arivo 1628 no nazahoana vokatra folo faingo telo amby sivifolo isanjato 10,93%.
ny voasoratra anarana 2 78222 tamin'ny 7 sy 4 498 959 faingo 7 isanjato 15,68%. Nisan'ny mpifidy 7 sy 34 519. Ny vato manan-kery 5 sy 3 33 675. Ny vato azo ny candidat larana fa 5 sy 4 sy rayal 12 686. Fito amby telopolo faingo 9 isanjato 37,66%. Ny vato azo ny candidat larana fa 7 valo amby 10 sivinjato sy roal 20 998 roa amby 10 faingo 4 amby telopolo isanjato 62,34%. Voka-pifidianana ho an'ny faritry vatovavy fitovinany biro-pifidianana 20 amin'ny 4 amby 1494 no nazahoana vokatra ray faingo 4 amby telopolo isanjato 1,34%. Ny voasoratra anarana 2 sy 7,122 amin'ny 700 sy 5,000 sy 10 505 607 ray faingo 2 isanjato 1,41%. Nisan'ny mpifidy 4 amby 10 sy 3294. Ny vato manan-kery 9 amby 7 sy 3176. Ny vato azo ny candidat larana fa 5 amby 700 1300 efapolo faingo 7 amby 10 isanjato 40,93%. Ny vato azon'ny candidat larana fa 7 amby 20 enina amby 7 sy 1876 7 amby 10 faingo 7 isanjato 59,07%. Raha iny ary namanandro vola razafindralambo ny voka-pifidianana ndao saritana koa ny sain'ny vahoaka malagasy any an-tokatrano. Ny vahoaka tsy vaky volo no entanina sy anaraka hoe iny no fahombiazana azo larana fa 5 amby 20 ao anatin'ny 22 régions efa miavaka tsara hoe aizavy ireo faritra be mpifidy. Ny olana mantsy namanandro vola razafindralambo ny fahanginana izay miaro ny fanarahan-dalàna avy aty amintsika larana fa 5 amby 20 dia mety misy mandika any ambadimbadika any hoe resy ve sa manahoana fa ny larana fa 5 amby 20 dia efa mivonina amin'izay rehetra mety ho fandikana ny safidim-bahoaka, mety ho fanitsakitsahana ny safidim-bahoaka izay napetrany tamin'ny larana fa 5 amby 20 izay napetrany ny fitokisana amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Dia efa mivonina ny amin'izany ka mandala ny ara-dalàna mandrakariva ihany koa nefa ny larana fa 5 amby 20 asa mety manana ao ambara mandidina niny voka-pifidianana iny ianao namanandro vola razafindralambo. Ny azoko anampiana fotsiny angamba namananambinina amin'izay teninao zay de ny hoe mbola entanina foana le fijoroana fiarovantsika n'izay le safiditsika miainga amin'in'ilay voka-pifidianana iny dia ny fiarahantsika mientana zay zava-dehibe tokoa zay ngamba no tiako mariana eto. Angamba akoatran'izay ngamba sao de manana le fiaramientana angamba namanandro vola razafindralambo aleo raha mahitsy sy ny mazava de zao ny olo-pirenena mila ny atao hoe fanovana hanova hanarenana ny Madagasikara atomboka amin'ny fametrahana ny paipaika sy ny paikady rehetra efa tsara rafitra napetraky ny larana fa 5 amby 20 de atsona ianao malagasy tsy vaky volo hanatevin-daharana hiaro ny safidinao amin'ny fomba rehetra anehoanao fa hiaro ianao ny safidinao zay natolotra ao ny larana fa 5 amby 20 arovy io safidinao io izany fomba fiarovantsika safiditsika izany nefany de misy karazana rindrandamina izay tsy maintsy apetraka hoe miainga any amin'ny fokotany bureau de vote aloha nandrotsahanao vato firy ny vato narotsaka tao rehefa tonga ny fanisambato ny ariva firy no azotsika tao amin'ny fokotany io firy zany no napiakarina nalefa teny amin'ny SRMV firy no navoaka ny CENI mifandraika ave amin'ilay valim-pifidianana izay navoaka ny avy aty amin'ny larana fa 5 amby 20 ka raha hitanao fa misy tsirariny izany fotoana angamba hijoroantsika anoeratsika izay rehetra mety hanodikodina ny safiditsika
Anoerantsika ihany koa ny fanaovana karazana fitaovana ny tsy fantatro mba tsy tenenako mivantana angamba hoe fitaovana ireo mpikirakira ny mpamoaka ny voka-pifidianana dia karazana antsoina ny vahoaka malagasy hanositra. Le hanositra mantsy misy karazany ihany koa io andry vola Razafindralambo hoe le toeritsika de le safidina rotsakao ho an'ny laharana 520 no arovy hatramin'ny farany ny fanetana manomboka zao andao arovana ny safiditsika namana andro vola Razafindralambo. Mety anakambara ianao andro vola Razafindralambo fa aorinany ity tsika dia anaraka ny fijoroana vavolombelona aorin'ny mety ho fanampanazavaanao de anaraka ny fijoroana vavolombelona nataondreo namatsika indrindra ireo zay tsy tao anatiny tsy tao anatin'lay antoko hatramin'izay fa tao anatin'le atao hoe K25 tonga nanoina ny larina 520 fotsiny de nijoro vavolombelona izy ireo tanora ray aman-dreny mpanabe mpanakanto rahantsika eo izy io aveo namana andro vola Razafindralambo mety mbola manakambara ianao manodididina n'izay hoe fiarovana ny safiditsika zay. Ny tsara aloha andeha ilay ataontsika hoe fijoroana vavolombelona de aveo tsika miresaka momba an'izay indray rehefa aveo. Ny zavatra tsapa aloha de tena fifidianana feno osika le fifidianana teo. Afaka raisiko amin'izany ohatra ny teo amin'ny boriboritany zay nisy anay ao amin'ny boriboritany voalohany faritra Tomadinika avaratra Antaniavo. Ny zavatra tena nitranga tao amin'ny birao fandatsaham-bato anankiray rehefa natao ny fanisambato de misy olona maro izay manelingelina ka tao amin'ny birao zay nandresen'ny laharana 520 de rehefa vita ny fanisana niotra le vato. Zany hoe efa natao gafina mihitsy zany le izy ny andro nefa efa miamaizina de ny olona tsy navita niaritra teo tsony hoe iverina anisan'le vato ndray sy ohatr'izany de hita mihitsy hoe zavatra efa napetrapetraka anakorontanana le izy. Ohatra indray zay moa ny tety birao fandatsaham-bato maro tamin'ny fanisambato ny teny amin'ny akoron-drano ny akoron-drano io zany tao amin'ny centre de vote Antanimena. Ny tao indray de nisy délégué maromaro zay nitaraina hoe PV efa vita soni no asena fenona fotsiny rehefa aveo. Zany hoe ny soni zany efa mipetraka normalement nge ny soni zany zavatra efa nivakinao vao soniavinao fa tsy ny soni ny atao aloha dikan'izany de misy osoka zany ao. Raha ny fahitako azy aloha amin'ny fody sy miangatra za tsy ao anatina toko politika fa mpanabe. De ny zavatra tsapako satria ny laharana 520 président Marc Ravalomanana de nitarika tamin'ireo faritra 7 izay be olona indrindra be mpifidy indrindra ka noho izany mazava ny fandreseny ary koa tany amin'ilay faritra hafa izay tsy nandreseny de niakatra ny vatony ary amiko amin'ny fony tsy miangatra tsy azo ekeny zany hoe ao anatina birao fandatsaham-bato anankiray de 100 isan-jato ny vatony laharana 720 tsy mitombony zany fa tena feno osika zany amiko. De aminay zany de tena mazava ny fandresen'ny laharana 520 na de teo aza ny osika sy ny tsy fangararana ny herisetra zay niantra zay niarahantsika nahita ny tany akazo aby zay nandresen'ny président Marc Ravalomanana fa feno herisetra tany. Ny zavatra tsapa amin'le valim-pifidianana avoakany seni de hita hoe mitanila be ry zareo. Profo amin'izany atombony any faritra lavitra be tany Betioky sy any Pani gaga ianao hoe any ve no tonga aloha no ny eto Antananarivo de mahagaga koa le hoe PV scaneo no ampiasaina. Mahagaga zany hoe maninona tsy le PV réel no ampiasaina fa zavatra skane makamaka sary any tsy azo ekena koa zany. De ny tena mahagaga tena mahatalanjona de ny andriamatoa filohany seni tsy marary tsy marokoditra nefa de le filoha lefitra foana no hitanao eny amin'ny fahita lavitra miteny tsy akijanona mampiakapeo. Inona reny anton'izany de sanatrive de lehilahy lehibe tsongombolo ohatr'ireny tsongon'olom-bolo ohatr'ireny no ho sanatrivo vidy vola mba amperitreritra ihany zany ka de manentana re tompoko avy reny io fikotiana ny vato io atsaharo ny famoahana voka-pifidianana feno osika feno fitanilana fa masiny ty tanindrazantsika ty.
ny afatra ho an'ny mpifidy zany dia zao hoe tia tsy ady amin'ny fampandaniana any marika ravanomanana tsy an'le izy fa tena amin'ny fampanjakana ny fahamarinana sy ady amin'ny herisetra dia amin'izao zany tena manentana mitsangana mijoroa iaro ny marina satria ny fahamarinana ny manandratra ny firenena fa honenitsika io ao ariana kely ao raha velantsika anjaka ny lainga sy ny osoka dia amin'izao fotoana izao dia mamela ianao mba anentana anao antso ho an'ny herivelona rehetra anisan'izany ny FFKM ray aman-dreny ara-panary eo ka dia tanina hoe ataontsika ahoana ny hijeriny loza izay manjony firenentsika koa dia miangavy ianareo zahay tompoko raiso ny andraikitra za moa efa nanomboka ny fifidianana teto Madagasikara efa tsy nagneky zahay zany za atao agnatin'ny tolona hoe le lisy mpifidianana nisy tsy mety natao am'zaigny raikitra ihany le premier tour rehefa raikitra ny premier tour vao niboaka koa le valim-pifidianana hosoka be halatra be atao agnatiny koa dia nisy fitoriagna tany amin'ny parquet mikasika an'izay zavatra zay sy tamin'ny HCC ary misy filaharagna tamin'ny CENI koa mikasika an'ilay zavatra zay ka natao ihany loso ny deuxième tour nandeha nagnantegna zahay noho ny filaharanay mba hisy zavatra miova kanefa tsisy raha miova fahitako izy zegny ohatra fotsiny mitodika amin'ny CENI ny tegnako ary magnaja satria havanay nareo ray aman-dreny anareo malagasy anareo mitodika aminareo ahako atsika eto Antananarivo namoaka voka-pifidianana ny CENI nagnino ny tany lavitra agny ohatra Diogo igny naboaka aloha fa ny eto Antananarivo zay ankaiky atsika indrindra tsy navoaka voalohany ary atsika rehefa mamoaka lisy mpifidianana voka-pifidianana tokony hoe bureau de vote numéro zao tamin'ny faritry zao amin'ny faritany zao amin'ny tanàna zao tonga dia any avaratra amin'ny any atsimo tonga dia ambangovangony be tsy mety satria raha fa nisy tamin'ny premier tour mbola zigny ndraiky no miverigny amin'ny deuxième tour kanefa ny CENI anareo ray aman-dreny amin'ity fifidianana ty tokony anareo no agnamia toky vahoaka hipetraka amin'ny fahamarinana ka zany ny donia eto mankatia anareo ary magnaja anareo nefa mangataka ny fahamarinana amin'ity tanyntsika ty satria masigny ty tanindrazana antsika ty zay ny angatahako araka ny zavatra hitako sy zay azo tsapain-tagnana ampirofo rehetra zay anagnana zay hita maso tsy marina io tsy izy io ka zay ny mahatonga hoe tokony ho hisy confrontation zay nataony namagna tato amin'ny K25 tokony ho tohizagna ary tsy tokony maimaika hamoaka ny valim-pifidianana fa alo arahigny maso tsara ampitaigna ny signature ampitaigna ny voka-pifidianana isampatra mbara vahoaka hoe ny soavy masoandro numéro 1 bureau de vote numéro 1 zao nizy satria zahay tao ny Diogo Anville ny Diogo Mahavangono ohatra zay ny Toleyara atao tsy araka fa tsy meky ino ny mahamaiky ino sa hitadiny korontagna zany hoe mahamaika satria mantsy tsisy olo nadala eto amin'ity nositsika ty satria tsisy olo agneky le hoe raha anao zao ny fidy zavatra hafa ny mivoaka tokony alo tsy maika ny agnaboaka ny valim-pifidianana fa alo ho an'izay misy tsy mahatoky ato amin'ny K25 tokony agneky ny CENI am'lay confrontation am'lay fampitahagna ny sonia sy ny resaka vokatra azo amin'ny fifidianana magneragna ny nosy voalohany alohany amaliako ny fagnontaniagnanao zay amin'ny vahoaka malagasy mitodiky za amiray aman-dreny papa dadila ratsirahonana mangataka aminao zany ny donia zanakanao zafinao havako anao mamalagasy anao sahinao va ray aman-dreny amin'ty tany masintsika ty tanindrazantsika ty fa misy maro problème zay hainao tsy ambaranao eky ny raha heto tiako anao sakinao va no agnamela Madagasikara hikaraha ty holoza ho avin'ny firenena raha atao raha mandalo misy eto sahinao iambo sahinao agnantampy masonao tsy hitsangana agnaboaka ny fahamarinana mangataka aminao zany ny donia masigny tandrazagna ty aboahany marigny todika amin'ny vahoaka malagasy ahako
mitsangana mamoaka ny fahamarinana tsy hoe akory za mitarika atsika hoe hikorontana aza magnoava resaka hoe aboahany fahamarinana aza matahotra ny menasy ovonogny ndragnahary tompony fahinana koa sitrika ndragnahary atsika maty fo satria tsisy olo mavita amitana fahafatesana sy ny mitazona olo tsy ho faty fandriamanitra ny tompony didy farany ka mitsangana atsika vaoaka malagasy aza magneky ny halabato aza magneky satria za atao amy tologny fangalaram-bato tao haiko ny raha mandalo jiaby na de tsy manambola koa saigninaka managna haiko karapanondro sandoka fa tsy tantaraigny tsony raha jiaby mandalo ka mitsangana atsika masigny tanindrazantsika ty zao lera atsika iova hidirantsika amin'ny fahasambarana raha atsika mahay mandiniky sinon latsika antevagna atsika ka mankasitrika atsika jiaby nagnaraka ny fandaharana ny tenako moa de solo tena mpianatra avy any amin'ny anjery manontolo ijorova volombelona sy apafantatra anareo ny zavatra rehetra nandritry ny fifidianana iny ohatra amin'izany nandritry ny andro fampelezan-kevitra ireny de nisy asa ohatrany hoe fampiororonandreo mponina any ambanivohitra izay tsy mahafantatra ninina ary indrindra koa ireo mpiony katolika sasany tany amin'ny ohatra amin'izany tany amin'ny faritry Itasy de zaraina voly zareo ary ampirorona hoe tsy ho avy paparay masina raha tsy mpiony katolika novidiana de akoatran'izay tany amin'ny boribory tany faharoa ihany koa nandritra ny tamin'ny andron'ny fanisam-bato tamin'ny premier tour de ireo pombany laharana fahatelo ambin'ny folo mitetika zareo hoe miorakoraka be sy manan-korotana de stressé daholo mpanisa vato rehetrarehetra hita takatra amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena zao fa tena tsy manjaka tokoa ny tsy fahamarinana ary tena lavitry ny rariny sy tsy mihitsy eto amin'ity tany sy ny fanjakana malagasy ity ny erisetra ihany koa tena mianjady ety seroa naiza ary tena fampiororona tsisy ohatran'izany mianjady amin'ny vahoaka malagasy ary zay mijoro amin'ny marina sy zay mijoro amin'ny marina de rahonana ampitahorina noho izany de manentana atsika rehetra indrindra ianareo tanora mpianatra zay mifidy ianareo olom-pirenena zay mahatsapa tena fa manana ny safidiny kanefa tena hoe voahitsakitsaka ny safidinao tsisy dikany ny safidinao de manentana ianareo mijoro hatrany sahy mijoro amin'ny hanoerana an'izany zavatra rehetrarehetra zany ny zavatra hitako sy tsikaritro moa nandritry nyty fifidianana ity tamin'ny premier tour de efa hita io lesiko io ary tamin'ity deuxième tour ty vao mahay tena hita be ny lesiko teo amin'ny tsy fitandrefan'ny seni satria tena manjaka loatra ny tsy ara-dalàna manjaka loatra ny tsy marina mbola nitohatrany ny alabato ary tena miopapana mihitsy ny alabato satria zavatra tsikaritra indrindra tamin'ity deuxième tour ty moa zany satria ty no fifidianana farany de fitsimbadian'le vato satria io 55% mahery io zao tokony ho an'ny candidat marika ravalomanana io zay moa zany ety amin'ny boribory tany fadimy zay no mipetraka de tena nahatsikaritra mihitsy fa misy ny herisetra zay ataon'ny candidat mpifanandrina zany satria de misy ireo olona naratra tena tsy mety mihitsy moa zany le herisetra satria tena miafara amin'ny faratran'ny olona mihitsy ny pombany marika ravalomanana le izy ny afatry moa zany ny tena tanora ho avy ny firenena ary manentana atsika malagasy tsy vaky volo rehetrarehetra tsy anaiky lembenana ny zavatra tsy marina satria raha manaiky lembenana antsika ao anatin'ny oabolatsika tena misy an'izao hoe ny marina mitavozavoza tsy maleo ny lainga tsara lahatra noho izany mila mijoro foantsika mila mijoro tsika amin'ny fahamarinana fa ny marina tsy mba maty anisan'ny zavatra tena lehibe amina resaka fifidianana zao de hoe fifidianana mangarahara fifidianana aradrariny ve satria nisanga teto amin'ny firenentsika ny zavatra hita de
ohatrany misy taratra ihany osika hita zany aka ohatra vitsivitsy fotsiny tsika rehetra samy mahalala an'izany faritra androy zany anisan'ny faritra tena ianjadininy tsy fampitsakafo matetika isa-taona ary amin'izao fotoana zao raha ny tena hoe mandalo amin'izany fotoanan'ny fahasahiranana zany any faritra any kanefa dia rehefa nijerena zany ny résultat navoakan'ny CENI résultat par bureau de vote dia misy zavatra anomalie moa zany ny fiantsoana anazy raha ny teny frantsay zavatra ohatran'ny mahagaga zavatra ohatran'ny tsy mety tsy tokony marina zany tika tena amin'ilay hoe tsy mety raha ohatra hoe raisika fotsiny hoe ao anatin'ny faritra androy districtn'ny belohandroy dia misy fokontany atao hoe Tanimena dia amin'io Tanimena io zany tao amin'ny EPP anankiray nanaovana fifidianana dia rehefa nijerevana ilay vokatra navoakan'ny CENI zany dia ny mifidy voasoratra anarana 5% kanefa ny olona nifidy dia 520%, zany hoe mihoatra ny olona voasoratra anarana zany no mifidy ary ao anatin'izay mazava ho azy fa ny candidat lalana fa 13 dia nahazo efatra amin'ny 20% ary tsy mijanona eo izy ny zany tsy ka isolé moa fiteny tsy ka anankiray fotsiny fa anatin'io belo androy io ihany dia misy commune anankiray atao hoe be abopo moa lainga nga manodika an'izany tena mifanaraka amin'izany mihitsy izy satria tao amin'ny fokontanany rano lava dia ny inscrit ny soratra anara zany 140% ary ny olona nifidy 930%. Ny taux de participation zany dia 97,87%. dia mazava ho azy moa zany fa ny candidat numéro 13 nahazo ny ambony dia ambony tao anatin'ny toerana io. Ny tena ambara mihitsy zany dia zao raha ny tena izy tsy possible mihitsy zany hoe fokotany anankiray hatratra taux de participation na 97% zany raha faritra any androy zany resantsika dia maromaro io zany tsy ray tsy roa fa tena amanjato na ritsy any androy fotsiny fa zay faritra rehetrarehetra tena hoe nahazoany candidat numéro 13 ambony zany dia misy ambony be ohatry zao foana 97%, 92%, misy hatrany analanjoroa fa raha dia misy ohatry zany. Misy amin'ny faritra atsimo atsinanana, misy amin'ny faritra nosy. Rehefa tena dinihana zany dia tsotra ilay izy. Natao mihitsy hampandanina any candidat graduel numéro 13 satria hita amin'ny zavatra amin'ny valim-pifidianana avoakan'ny CENI zany fa misy zavatra tsy normal mihitsy amin'ilay izy. Eto moa zany dia tsara mampafantatra ny olona rehetra moa zany fa dia mikasika ny fifidianana dia fantatritsika tsara fa amin'izao tsika miteny zao dia fantatra fifidianana feno osoka, feno alabato, feno fifidianana olona ary fifidianana feno herisetra no fifidianana ny ainatsika. Izahay dia tsy mitsahatra mitady ny famarinana amin'izao fotoana izao ary tsy mitsahatra ihany koa mandray an'ireo vavolombelona rehetra sy témoin rehetra mikasika ny zavatra hitany tany amin'ny toerana isa-tsokadiny any. Ny fampazevana fotsiny dia zao ny gouvernement izay natsangana dia gouvernement karakara fifidianana. Ny fifidianana tadiavintsika dia fifidianana mangarahara, fifidianana madio ary fifidianana ekeny rehetra, valim-pifidianana ekeny rehetra. Amin'izao fotoana zao nefa dia fifidianana tsy madio, fifidianana maloto, fifidianana tsy mangarahara ary fifidianana valim-pifidianana tsy ekeny rehetra no hitatsika zany. Inona no antony? Mikasika ny tsy fifidianana maloto anazy dia hitatsika ombenyombeny ary enontsika ombenyombeny fa nanjaka ny osoka, nanjaka ny fifidianana olona, nanjaka ny herisetra ary izany rehetrarehetra zany dia ohatra nojerepotsiny nojereny gouvernement fotsiny fa tsy nisy ny fipetrany raisina. Nahoana izay no miteny izany satria mialohan'ny fifidianana izahay dia efa niteny ary fa nitondra ny porofo rehetra mikasika an'ireny karaha-pifidianana ireny izay na ny directeur général ny imprimerie nationale raha dia niteny hoe tsy mivoaka vao amin'ny imprimerie nationale ireny, izany hoe nisy olona nampanamboatra karaha-pifidianana osoka kanefa nanana le base de données na le liste pifidianana ny olona mifidy. Fa teo ny fanaovana karaha-panondro sandoka ihany koa izay nampiasain'ny olona maro eto Madagasikara fa tsy toerana ray na roa fotsiny. Izany rehetrarehetra zany nanampitrotraka tamin'ny fahitana amin'ny toerana marobe ny fiakaran'ny olona mifidy na ny hoe taux de participation misy ary miakatra hatrany amin'ny 100 isanjato, misy miakatra 50 isanjato. Izany rehetrarehetra zany dia mahavariana ary niantsonay antso nanaovanay antso avy hoe misy zavatra tsy milamina ary misy zavatra tsy milamina ary
kanefa moa manoloana an'izany dia ohatra ny enona fotsiny a dia zao ny vokany fantatritsika fa marobe ny fitaraina na naiza naiza ary izahay mahafantatra fa ny K25 amin'ny toerana marobe mihitsiny dia mandresy raha iny fijoroana vavolombelona iny namana iandry de tena hita aresy lahatra ny vahoaka maro anisa ny maro anisa tam'le nijoro vavolombelona teo namana iandry vola Razafindralambo tanora maninona no mitsangana ny tanora io le tena tanora nandrotsaka safidy hanavitra ny Madagasikara izany hoe ny malagasy amin'ny akapobeny no nametraka ny fitokisana ho an'ny larina 520 ka ijoroan'ny tanora maro anisa ao ihany koa ny mpanakanto ny mpanabe hoe tsy manaiky ny anodikodonana ny safidy fijorony sy ny fampahafantarany fa zahay de nandrotsaka ho an'io laharana 520 io kanefa maninona no tsy mifanaraka amin'ilay narotsakay ny valim-pifidianana zay hitanay aely etsero na manandro vola manakambaro ianao zay mihitsy le izy azontsika jerena ihany koa am'ireny fijoroana vavolombelona reny namana nambinina de ny hoe samijoro tokoa le olona zava-dehibe ary manana ny asiny eto amin'ny firenena mantsy zany atao hoe safidy zay narotsaka ao de efa irahantsika malala reny tena ny olotsotra eo de eo koa le mpampianatra araka ny teninao teo teo ihany koa ny tanora zay avy any amin'ny fiarahamonina sy avy any amin'ireny ataontsika hoe tontolon'ny université reny joro vavolombelona izy satria nahoana hoe saripady aminy tokoa zany safidy zay nataony ho an'ny candidat numéro 25 Marc Ravalomanana zany kanefa de ny dedavy ny sasany ahodikodina hovidiana vola etsero na mbola veriko ihany zay namana nambinina satria tena saripady tokoa amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo zany ny fividianana ny safidiny zany iza moa ny anaiky an'izany mino fa ianao any an-trano io tsy anaiky an'izany toa ihany ianao toatsika namana nambinina tsy anaiky velively ny fividianana ny safiditsika dia ny amaranantsika ny ty fandarana ty tsy ngamba namana nambinina de tsotra ihany hoe miantso atsika vahoaka malagasy tsy vaky volo am'izao fotoana zao betsaka ireo namantsika efa manatitra nataontsika hoe profo avy any amin'ireny fiarahamonina reny amin'ny zavatra tsy naomby nandritra ny fifidianana de eo ihany koa rahantsika malala fa nisy ny heriseritra zay nataony mpifaninana tamintsika ary de efa mampirisika atsika malagasy tsy vaky volo sa hijorotsika ary tadio tsara fa misy teny ndraza atsika manao hoe zay mitambatra vato zay misaraka fasika ka itsika le vato aloha tonga de efa apetraka arak'izay le tsika le izy koa raha teo efa raha tsika nahita teo ny voka-pifidianana namana nambinina fa dia ny fandresena dia mazava fa tsy maintsy avy ety amintsika zay manana ny fahamarinana zao de misy antany tena indray hoe iza ny tena marina ny manana marina dia ny candidat numéro 25 zay mitarika lavitra de lavitra amin'ireo faritra zay tena be mpifidy ny teny an'le fandresena teo ianao namana iandro vola Razafindralambo eto ampamaranana ihany koa ny tena koa de te hisitona ny sainy vahoaka malagasy hoe mba ho krismasy mpandresena ho atsika avy ato amin'ny larina 520 ny krismasy izay ho itsahantsika rapitso ankalaza ny sasakaliny isika rehefa avy eo dia mifanentana sahady amin'ny arovantsika ny safiditsika mirary atsika ihany koa hanana ny atao hoe fahavitriana mandrakariva amin'izany adidy masina miandry atsika zany amin'ny fijoroantsika hitsanganatsika fa fotoany zao iarovantsika any Madagasikara tsy ho vila viraina tsy anaovana karazana fampanantenana mirentirenty fotsiny ihany zay ngamba namana andry vola Razafindralambo fa ametraka ny mandram-piona ho atsika any atokantrano ansady mbola iveriny eto zay amin'ny fotoana mapety fa misy karazana fandaminana ka mirary atsika hanao fety sambatra ya dia mandram-piona indray tompoko lasy tompoko vavy fa dia misaotra be tabe aloha ho atsika vahoaka malagasy nijery sy ny aino ary indrindrandrindra le ianao any atokantrano any zay samy joro ary tena hijoro iady hatramin'ny farany ny aro ny safiditsika dia mandram-piona ary tompoko